Zany amin'iny fa dia tanana rehetra mba izotra amin'izay tolotanana izay fa nandritry ny Foire Internationale de Madagascar farany teo dia samy nanana ny nampiavaka azy ireo trano eva maro nampirantany vokany tao ohatra ny nanao ny tombola toy ny Air Mauritius zany notanterahina ny maraina teo ny fizarana loka ho an'ireo nitsika ny vitana. Ireo rehetra nividy tapakila teny amin'ny trano evan'ny Air Mauritius nandritry ny andian'ny faha-12 ny film dia nandray anjara tamin'ny fisarihana avokoa. Miisa 5 ireo izay nahazo loka ary notanterahina ny maraina teo ny fizarana izany. Tao ireo nahazo montre, smartphone ary tapakila tanagoanjotana. Fotoana izay nahafahan'ny Air Mauritius nampafantatra ireo tolotra samihafa ny film. Raha ny fantatra dia misy ihany koa ny tolotra ho an'ny fianakaviana, ahitana fianambidy ho an'ny ankizy, ho an'ny mpandeha rehetra. Tanjon'ny Air Mauritius ny ampiroborobo ny fizahantany makany Maurice, fa misy ihany koa ny tolotra ho an'ny mpandrara ho avy eto Madagasikara. Araka ny fantatra moa dia Air Mauritius manana ny destination betsaka indrindra ny Asia, indrindra any Chine satria ankoatra Guangzhou dia manana vol ihany koa izay any Shanghai, any Beijing ary any Hong Kong. Dia amin'ireo zany indrindra ty hetsika hoe China Exhibition sy ny amin'ny hetsika ITM dia manana tolotra manokana ihany koa izay zany ho an'ny olona izay manam-pikasana ho tonga aty Madagasikara amin'ireo. Marihana fa misy ihany koa ny fianambidy ho an'ireo mpianatra izay andrato fianarana ho any ivelany.